Faly miaraba anao ry hava-malala, tafaraky indray isika eto androany andeha hifanonona tolombavaka. Hianatra sy mamazety no hoentsika mbavaka manokana androany satria manana olana izy ireo. Misy ny tsy fahasalamana, misy ny tsy fitombenana tsara eo amin'ny fanarahana ny fananan'Andriamanitra, ka ireo vavaka ireo no hoentsika hambavaka androany. Ro atom-bavaka roa ireo no hoentsika hambavaka androany, ka andeha hanatanteraka izany vavaka izany isika. Andeha nefa isika mba hijery teny fampahirezana ho azy ireo. Izao ny voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly toko 2, ary izy ireo nahatra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana ary ny famakiana ny mofo ary ny fihavanana. Dia izao ny fahavalon'izay zavatra izay, ary dia niraisana isan'andro izy ireo ary nazotona keo amin'ny kajan'ny teboly ary namaky mofo ary niara-nihinan-kanina tamin'ny fifaliana. Dia tohizan'ilay vaky-teny ary ny olom-bonjena dia nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo. Ny tiana pitaina dia izao hoe rehefa maharitra amin'ny fampianarana ho an'Andriamanitra isika sy maharitra amin'ny fivavahana dia azo valim-bavaka, azo antoka tahaka an'ireo mpianatra tamin'ny andron'ny apôstôly. Hivavaka isika. Ray malalo any an-danitra ambony, miara-mivavaka eto izay mitondram-bavaka ny olonao. Misy any hanitra izay maniry vavaka ho an'ny zanany. Andriamanitra hiaino azy ianao, ny faniriana hiampony momba io zanany io, dia ianao no hamaly azy. Kristina ihany koa dia mivavaka sy maniry vavaka ho an'ny mamazety izay raitapo aminy tsy salama lavitra azy. Hamangy ireo rehetra ireo ianao, hikasika azy ianao, hanendry azy ianao. Vangio manoka ny mamazety Andriamanitra, ka ny tanam-pitiavanao no hanaisotra ny loharanon'aretiny eo aminy. Ka mba ho amin'ny fahasalamana indray sy ho amin'ny fisaorana no ahafahanay manonona ny tolombavaka ho an'i Kristina amin'ny fotoana manaraka. Hivavaka izay Andriamanitra ho an'izay rehetra marary miaino anay ankehitriny, ny tanam-pitiavanao any hanasitrana azy ireo. Hivavaka izay Andriamanitra ho an'izay rehetra manana olana amin'ny fisalasalana na mety koa fiemorana kely amin'ny fanarahana anao satria misy zavatra mahavariana. Andriamanitra hamerina azy ireny ianao, ka hahatonga azy ireny akaiky anao sy ho akaiky anao mandrakariva. Meteza ho naman'izy ireny ianao, ary irina indrindra ny tahotra sy ny ahiahy eo amin'ireo ray aman-dreny sy ny raitapo, dia ianao no hamahy izany. Koa meteza Andriamanitra amin'ny fahasoavan'i Jesosy, amin'ny fitiavan'ilay Andriamanitra, ary koa amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina, dia hatateraka zava-mahagaga amin'ny fiainan'ireo mpanomponao ireo ianao. Ary tsy ho azy ireo ihany, fa ho an'ireo rehetra izay manana atom-bavaka nefa tsy voatonona manokana androany. Ny vavaka ty angatahiko no lay fahasoavana natondry Jesosy Kristy ho anay zanak'olombelona. Amen.